Simba tanteraka ny fivaviana sy ny aorian'ity vehivavy izay naolany ity lehilahy 23 taona teto amin'ny Fokotany Morafeno ity. Vehivavy mpiasa amin'ny hôtely eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga izao voaviravira izao. Tahotra ny fitindroman'ity lehilahy ity amin'ny antsy no antony sy ny atsoany vonjy. Tonga tamin'ny varitra filato amin'izay zany zay iny tonga dia naboaka le mesiny nataony amin'ny tendanakay eto. Dia izy niteny hoe anao teny zany tsy maintsy ka manaraka zay ataoko. Dia zaho boka niteny taminazy za mba sa teny zany azavonina fa zaho teny zany anaraka zay zavatra ataonao aminakahy. Dia abasy nambarany. Dia izy niteny hoe abasy nambarany izy tonga dia lasa zany nilefa sady nitangaiko zany zaho iny ka zaho tonga taloha tely lavo. Rehefa lavo zany zaho iny dia tratrany dia nsotominy tamin'ny voloko zaho iny nandesiny amin'ny Morafeno amin'ny misy pompe zay zany anatin'ny varitra filao ao dia nandesiny amin'ny varitra friterie amin'ny couloir amin'ny varitra friterie tary. Dia misy olona maromaro amin'izay zany mety nahen'ny zany tangaika iny dia niboaka zany manaraka ny lalatsara amin'ny pompe amin'ny Morafeno iny. Dia niteny amin'izay zany le olona reny hoe misy iny mahita ny lavidavitra amin'ny couloir ary. Dia niteny amin'izay hoe ty tsy dirana reny ambarany. Dia za zany raha iantso hoe vonjeo zaho dia sao dia tonga dia trobirany amin'ny kiboko zany le meso. Dia tsy niteny zany zaho iny dia masina ka zany amin'ny olona any reny foana boko andro zany mbola maizina. Dia lasa olona reny amin'izay nandeha nipody. Dia sotominy amin'ny volo foana zaho dia nampidiriny amin'ny vavahady vy zay akaiky le nijanonany ay teo nandesiny anaka amin'ny kolokoloary nampidiriny amin'ny vavahady vy zay zaho iny. Tafiditra tao amin'izay nampidiriny anaty ladosy vato zay zaho iny. Dia izy niteny hoe asory lambanao, mesy io amin'io tsy miala aminakahy eo naovany amin'ny mesy iny, asory lambanao. Dia zany tena anazy asory basa mesy io fa zaho tena kanala lambako dia nasoriko jiaby iny lambako iny. Dia miongana na nambarany dia miongana zaho iny dia ndeha angala mesy iny amin'izay azy imboko ay nataonao hoe mesy iny nambarany aminakahy. Dia zany teny hoe zaho teny za mavozy vinina amin'ny mesy iny dia nalaiko iny mesy iny nambarako nasisiko amin'ny lalalandrano fa mety latsaka any ambady tany nambarako aminazy. Fady koa babany zanako fa maty nambarako aminazy dia zaho koa vinina amin'ity nambarako aminazy dia aiza ho any dia anany zanako reny nambarako aminazy boko. Ary anao teny zany tsy maintsy ka maty foana na nambarany aminakahy. Zanahary ka amin'izay zany le olona tanaty lakoron-tany nisy dadilahy zay dia hiboaka dia hipipi mety naheno anaty anatiny tany zany izy dia mety nandeha tamin'ny ladosy raika tambadika tao donc. Dia iny zanahary ka tonga dia niteny izy hoe anao fiteny zany lambanao fa ndatsika andeha hiboaka nambarany aminakahy. Dia lasa izy nandeha miboaka tonga dia nitsofoka anatin'ny tranon'ny dadilahy iny za boko dia tantarako amin'ny dadilahy amin'izay raha iny boko dia niboaka amin'izay misy lehilahy anankiroa amin'izay miboaka tanaty lakory tao. Tantarako an'iny dia ozy amin'izay teny nambaran'ny lehilahy reny hoe ha saka ny manao an'izany nambaran'ny lehilahy reny zany. Dia zany teny tamin'ny lehilahy reny hoe avanareo izy iny. Dia niteny lehilahy raika iny hoe zamanay izy iny nambarany. Dia zany teny hoe misy mesony ao teneniko zany saika amonona ka dia nalatsaka ko amin'ny kolestra io fa latsaka ambadika meso fa ndao ajerevantsika. Dia lasa amin'izay zay nodina tanjery meso dia hitany lehilahy iny le meso. Dia zany teny hoe menaka meso indesiko amin'ny polisy nambarako any lehilahy iny. Nambaran'ny lehilahy iny fa andro ty teny zany mbola maizina fa tsy tsara teny zany olona manaraka lalana iny mandeha n'ity meso ty. Dia meso iny amin'izay zany any amin'ny lehilahy iny any. Dia za amin'izay boko natery lehilahy iny niakatra tamin'ny arabe tambony tary dia efa diako tsy no tonga dia nanantona polisy reny tamabidy tao amin'izay zaho. Ny alakamisy 10 aprily no nitrangana ity fanolanana sy fikasana famonoana vehivavy amin'ny fomba feno abibiana ity. Nametraka fitoriana teto anivon'ny polisy miaro ny zaza tsy ampy taona sy ny eloka moamoa fady Mahajanga ny niarambony ary nandritra ny fitsirihana natao no nahitana fa simba tanteraka ny fivaviany ity lehilahy ity dia ho atolotra ny fampanoavana avy hatrany.